Faly miaraba antsika rehetra indray ao anatin'izao fandarana manokana ny fampaherezana araka ny tenin'Andriamanitra izao. Alohan'ny andraisantsika izany dia manasa antsika iombom-bavaka. Ray tsara sy masina ny an-danitro, tsy mitsahatra izay misaotra sy mankasitraka anao, novelominao indray ary nitehirizinao amin'ny fahasoavanao. Ankehitriny Tompo malala ao dia maniry izahay ny andray fampaherezana avy amin'ny teninao. Aoka izany teny izany azo toerana ty amponay ary dia hitondra famelom-belomana, hery, aina, fahazavana ho anay tsirairay avy. Tonoina amin'ny ara-tsoinao Jesosy Kristy, lay Tompo ty anay izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra ifampaherezantsika indray androany dia mahakasika ny fanantenana. Fanantenana. Ny fanantenana dia herin'ny fiainana ho avy izay miasa ankehitriny mba hahatongatsika ho amin'ny fandresena. Ny fanantenana dia no avy mamirapiratra hananantsika sady deny anio koa dia handray izany isika. Nanana izany fanantenana izany Abrahama raha nantsoin'Andriamanitra hiala tao amin'ny tanàna nisy azy izy, tao amin'ny oran'ny Kaldeana ho any amin'ny tany nampanantenaina, dia arak'izay teny izany hoe tany nampanantenaina dia tao amin'ny fanantenana. Andeny antsika amaky izany voasoratra izany araka ny bokin'ny Hebreo 12 ny 15 ka hatramin'ny 20. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga hankany amin'ny tany izay azo nolova, dia niainga izy nefa tsy hitany izay alehany. Finoana no nievianianany tany amin'ny tany nolazay ny teny fikasana, toy ny any an-tanin'olona mitoetra anday, mba amin'ny Isaka sy Jakoba, mpiara-mandova izany teny fikasaina izany aminy. Fa nanantena azo tanàna misy fanondrenana izy, Andriamanitra mitompo marika sy mpanao izany. Ny fanantenana tao amin'ny Abrahama dia tsy ny amin'ilay tany ihany fa indrindra Andriamanitra. Engane, tsy ny zavatry ny tany na fonenana fotsiny ho fanantenanao, fa ho tahaka ny an'i Abrahama de Kristy. Tsy zavatra no nantenainy, marina fa nanantena izy ahazo tanàna, fa Andriamanitra no fanantenany sy tompo marika ho amin'ny tanàna izay ananany. Engane, ho anao koa izany fanantenana izany. Ary ity fanantenana ity dia raisitsika avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana ao amin'i Jesosy Kristy. Araky ny bokin'ny Romanina 5, bokin'ny Romanina 5, ny 7 ka hatramin'ny 5. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazah-toetra, ary ny fahatsaram-panahy voazah-toetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Ary rehefa ao amin'ny olona ny fanantenana dia tsy menatra izy ny amin'ny fanantenana, satria no avy mamiratra dia ananany sahady ka dia faly izy. Ary dia ny fahatsaram-panahy voazah-toetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana tsy mampahamenatra. Ny antony ny fanahy masin'Andriamanitra. I Kristy no fanantenana velona.
atolotra amin'ny alalan'ny fanahy masina ho an'ny tsirairay avy. Misy olona anankiroa reto zay nanana izany fanantenana mezinezina izany, dia lay antsoina hoe Simeona. Andeha ny jerentsika ny bokyny Lioka toko faharoa, Lioka toko faharoa ny 5:20 lay tantara. Lioka toko faharoa ny 5:20. Fa i Jesosy ny fanantenany Simeona, ary ho Jesosy koa anie no fanantenanao. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady bivavaka tsara izany lehilahy izany, ka ny andro ny fampiononana ny Israely ary ho fanahy masina dia tao aminy. Ary rehefa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy, mandra-pahitany Kristy ny tompo. Ary nentin'ny fanahy masina niditra tao amin'ny kanja amin'ny tempoly izy, ary rehefa nampidiry ny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovana araka ny fomba ny lalàna amin'ny zaza, dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao zay namboarinao teo anatin'ny firenena rehetra, dia fahazavana hazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreny noho ny tenin'ny laza azy, ary Simeona nitsodrano azy ireo ka nanao tamin'ny Maria reniny zaza hoe: indro ity zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro ao amin'ny Israely ary ho famantarana ho lavina. Izany teny izany dia miresaka ny fanantenana any Kristy tao amin'ny Simeona. Simeona dia lehilahy marina. Ny olona manana fanantenana dia aoka anana ny fahamarinana ao amin'ny Kristy. Aoka ny olona manana fanantenana dia mba ho fanantenana ho mari-potitra dia tsy maintsy marina izany. Ny fanantenana ihany koa ao amin'ny Kristy dia mahatonga ny olona anankiray hivavaka tsara. Simeona dia marina sady bavaka. Samy hafa manko zany. Misy manao ny marina, zay ampy anay rehefa tsy mangalatra, ampy anay rehefa tsy mijangajanga, ampy anay rehefa tsy mamono olona, fa izy tsy mivavaka. Samy hafa ry havana ny hoe marina sy ny hoe mivavaka. Ka engane ianao olon'ny fanantenana sady marina ianao no mivavaka. Ary tsy hoe ny marina sady mivavaka fotsiny i Simeona, fa ny fanahy masina mihitsy ny tao aminy araka ny teny eto. Ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ny olona manana fanantenana ahita ny Kristy dia eloavan'ny fanahy masina sy toeran'ny fanahy masina ao aminy. De nambarana fa mandra-pahitany Kristy dia tsy ho faty izy. Engane ianao ihany koa ahitany Kristy. Ka raha velona ianao dia velona ho an'i Kristy. Maty ianao dia maty ho an'i Kristy. Ry havana, ny fanantenana lehibe indrindra ho an'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny fahitany an'i Kristy. Ka rehefa azy Kristy, ao aminy Kristy, na maty na velona dia an'i Kristy. Ary zany no fanantenana faratapiny ho antsika tsirairay avy. Vokatrizay fitoeran'ny fanahy masina izay dia ahitany Kristy, andray an'i Kristy, hijery an'i Kristy ny masony. De zao no teny eo amin'ny 5:20. Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana. Ry havana, ny olona mahita an'i Kristy, ny olona mandray an'i Kristy ho fanantenana dia mandeha amin'ny fiadanana.
Ny olona tsy manana ny Kristy de tsy afaka andeha amin'ny fiadanana. Rehefa nahita ny Kristy izy ary dia nitrotro an Kristy nitrotro an Jesosy izy, engane ho eo ampifonao koa Kristy, ho eo amin'ny fiainanao, ho eo atsandrinao mandrakarivo Kristy, ary dia na aiza ianao dia andeha amin'ny fiadanana. Ny masoko nefa nahita ny famonjenao, engane ianao ahita izany famonjena izany. Fa Kristy no fanantenana velona ho an'ny Simeona, fa fanantenana velona ho ahy sy ho anao ihany koa. Izay nambaranao teo anatrehan'ny firenena dia fahazavana hazava ny firenena rehetra. Kristy no fahazavana. Andehantsika hijery ny toy an'ny tantara, fa ity tantara ity dia tena maneho ny fanantenana miorina ao amin'ny Kristy, ary Kristy izany fanantenana izany. Ny 9:30 hatramin'ny 9:30 ihany. Ary nisy mpaminany vavy anankiray, dia Ana, zanaka vavy ny Fanuela, avy tamin'ny firenena Asera. Efa antom-panahy tokoa izy, ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taorianany navilijina azy, ary efa mpitondra tena tokony 420 taona, ary tsy niala teo amin'ny kianjan'ny tempolo izy, fa nanompo tamin'ny fifadikanana sy ny fivavahana andro aman'alina. Ary no niditra tamin'ny ora izany izy, dia nisaotra an'Andriamanitra ka nankalaza azy tamin'izay rehetra ny andro ny fanavotana tao Jerosalema. Nisy olona maro zany ny andro ny fanavotana, fa isan'izany ity zanaky Fanuela ity dia lay mpaminany vavy antsoina hoe Ana. Olo ny fanantenana izy. Andehany porofotsika mba ho ananantsika izany Kristy fanantenana izany, izay nantenainy ity mpaminany vavy anankiray ity. Androm-panahy izy nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taorianany navilijina azy. Zany hoe nitoetra madio izy nandritry ny 7 taona. Vita zany ny mariaziny, 7 taona izy nitoetra vilijina niaraka tamin'ny vadiny. De tsy fantatra ny taona niarahany izy mivady tao zany, fa rehefa maty ndray kosa ny vadiny dia nanana taona 420 taona izy. Zany hoe 420 taona ampiana 7 taona, ampiana lay taona tsy fantatra ny arahany, zany hoe 170 taona farafahakeliny no nananany, ary 4 taona izy nanambady. Tao anatin'izany dia niaina mifantatra ny fanantenana izy. Taona maro 170 taona ny velomany, ary mipetraka teo amin'ny tempolo andro aman'alina ny andren'i Jesosy. Aoka re mba ho anananao koa izany fanantenana tao amin'ity mpaminany vavy Ana ity. Ary dia rehefa nahitan'i Jesosy izy dia faly. Rehefa niditra tamin'izany ora izany izy dia nisaotra an'Andriamanitra ka nankalaza azy. Engane ianao ihany koa olo ny fanantenana, ka rehefa indro Jesosy sy ny fahamarinany mitsidika sy miditra ny tokonam-baravaranao, miditra ny fonao, dia aoka ianao ankalaza satria ianao olo ny fanantenana. Jesosy Kristy hoy ny Kolosianina no fanantenany ny voninahitra. Kolosianina 1:7, Kolosianina 1:7. Izay efa tian'Andriamanitra ho nampafantary ny haren'ny voninahitra ity zava-miafina iteny amin'ny jetilisa, de Kristy ao anatinareo izay fanantenan'ny voninahitra. Engane ho aty anatintsika tsiraray avy tokoa Kristy fanantenan'ny voninahitra. Ny tompony hita anao manokana ka ho feno fanantenana mihoatra noho ny nananan'ny Simeona sy Ana ianao. Amen.
ray tsara sy masina indrindra ny an-danitro, Andriamanitra ny teny fikasana, Andriamanitra ny faminaniana, ary Andriamanitra fitiavana. Misaotra anao izahay satria nomenao anay ny fanahinao masina, mampidina ny fanantenana aty anatinay, manolotra hery ho amin'ny tsara ankehitriny ho anay. Misaotra anao izahay. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, velomy amin'ny fanantenana ao aminao izahay, ary ao ka hafantatra marimarina kokoa fa ianao Kristy no fanantenany ny voninahitra eo amin'ny fiainanay. Aoka tsy ho zavatra zao tontolo zao no antenainay, aoka tsy ny zavatra mety ho lo no fanantenanay, fa ianao Jesosy Kristy no fanantenanay. Ary amin'izay fotoana izay dia iray lova amin'ireo zanakao rehetra izahay, ahitany Abrahama, ilay mpiara-mandova ny tendrikasana, ireo olona malaza ny finoana. Jesosy eo ampitomboany finoanay, hatsarao mandrakariva ny fanantenanay, ary aoka ny fitiavanao hambabo anay tsirairay azy. Tononona amin'ny ara-tsoanao Jesosy ny vavaka. Amen.